Mahay mivoatra ny seranan-tsambon'ny Tomasiny. Miaraka amin'ny fitombon'ny fifanankalozana sy ny fanitarana ny foto-drafitra isan-karazany, mitombo miaraka amin'izay koa ny tanjona, ny fivezivezena ary ny fampandrosoana ara-toekariana. Ho fagnomagnana ny hoavy, ny SPAT dia magnatanteraka tetikasa stratégique maro anohanana ny fivoaran'ny seranan-tsambo sy ny tanànan'ny Tomasiny. Agnatin'izay ny fananganana plateforme multimodale logistique et portuaire na koa hoe parking poids lourd ao amin'ny port secteur Tsarakofafa. Ny tanjona amin'ny tetikasa ty moa zegny dia ny hanatsara ny fiveziveziana sy ny mba hahamora ny fidirana sy fivoan'ny camion maventy mandeha an-tserangan-tsambo. Agnampy amin'ny mba hahamoramoragna na hampilamina ny fitohanan'ny fifamoivoizana amin'ny boulevard de Livondro sy lalana hafa mandeha an-tserangan-tsambo agny. Ka hanatsara filaminana sy fivezivezena eto an-tampon-tanànan'ny Tomasiny. Ankoatran'ny toeram-pidokoana, ity tetikasa vaovao ty dia hitondra foto-drafitrasa mifagnaraka amin'ny raha ilain'ny olo jiaby, indrindra zareo mpitatitra sy mpitondra camion-na tomobily ary hagnampy amin'ny fampandrosoana ara-toekariana sy amin'ny lafiny logistika amin'ny faritra Antsinanana. Mba ho fandaminana ny fagnatanterahana ny tetikasa dia natsangana ny komite teknika raiky izay ahitana manam-pahefana sy sampandrara isakasokajiny. Natao zegny mba hiantohana ny fandehanan'ny tetikasa agnatin'ny fifampitokisana. Ho an'ny fianakaviagna monina ao amin'ny port sec 3 izay voakasiky ny tetikasa dia efa voatokana ny toerana akao amin'ny port sec 2 izay natao mbo andraisana anjareo agnatin'ny fandamina. Mba agnamoragna idinana zegny dia napetraka ny rafitra fanohanana sy ny fifampidiniana ary ny sokafana ny guichet unique en port sec 2 magnampy ireo fianakaviagna amin'ny fagnatanterahana ny dingana ara-panjakana sady magnome ny fampalalagna ilaigna leran-taogna ny fotoagnan'ny famindragna. Ty tetikasa ty moa zany raha ny efa fantatsika rehetra eto Tomasina ary manerana Madagasikara koa dia efa ela no naminavinana anaovana azy. Amin'izao dingana misy antsika izao dia efa vita ny ampahany lehibe amin'ny fanitarana ny fiantsonana ao amin'ny seranan-tsambon'ny Tomasina. Noho izany dia tsy maintsy hirosona indray zany ny fametrahana foto-drafitrasa mifandraika amin'ny fahabetsahan'ny entana miditra sy hivoaka amin'ny seranan-tsambon'ny Tomasina io. Izay no manosika antsika sy manery antsika ihany koa anatanteraka ny tetikasa ty mba hifandrindra zany ny foto-drafitrasa ao anatin'ny poro sy le foto-drafitrasa ity ivelan'ny poro ahafahantsika mampandeha sakany sy andavany ny izay asa fanitarana ny poro zay. Misy koa ny fanohanana napetraka ho an'ireo fianakaviagna mahafen'ny fipetratakihana. Ny SPAT dia mandray an-tagnana ireo dingana ara-panjakana mifandraika amin'ny famindragna sy ny fahazahoana ny taratasy ara-dalàna. Ny tanjona dia ny hagnatanterahana ny tetikasa agnatin'ny fifagnajana, ny fifampiresahana miaraka amin'ny fitoniana mba hahafahan'ny jiaby miatrika ampitokisana ny hoavy. Ahoana moa ahafahantsika mieritreritra hoe misy olona mibody toerana ny tan'olona ray dia rehefa ilain'ny tompony tany dia ny tompony iray no mitady tany hafa hipetrahany. Fa mindray mitoraka aty ataon'ny SPAT zay zavatra zay. Dia tadidio le olona mifindra tsy hoe mipetraka fotsiny fa lasa mahazo boky an-tanana izy avy eo rehefa vita ny etapy rehetra ahafahana miditra amin'izay. Zany hoe lasa tena tompony zany izy amin'izay. Ka inona koa moa zany andrasantsika amin'izay le tanin'ny SPAT izay neritreretinao nipetrahany findra amin'ny port sec 2 no lasa tena taninao amin'izay. Ho an'izay fianakaviagna magneky ny andray anjara amin'ny fandaminana dia mamelogno ny fagnantenana vaovao ho an'ny hoavy izy. Mandraiky zay tamin'ny port sec 3 afindra amin'ny port sec 2 reto ratasy azonay magnamarika fa azonay le tany. École zay neta magneky za afindra. Raha mazava be ny resaka remy radio Madagasikara mitandregny zay hoe. Misaotra ny SPAT nagname fanagnanay, nagname borne titre borné. Naresy lahatra anazy zany efa ela zay niady fa fantatra le ty afara le izy fa tsy anay le izy fa ny SPAT. Dia niady anay dia fa noho ny fahafantarany foa dia nanaiky dia antsitrapon'ny nanaiky anay fa
le tany nonerana fotsiny zany zay mba tiana hoe mipetraka tsara zany zay amin'ny taninay tsy voazogozona mandrakizay tsony zay amin'ny tany mba misy avenirany zany akanay ty afara ho an'ny sisa tavela tokony ho tonga saina amizay amizao hiaraka amizay amizao satria efa fantatra fa tsy ho azo le tany fa aty ny tany namindrananay de oka mba ilamina amizay amin'ny tany amindrananay ty. Ny fampandrosoana ny foto-drafitrasa dia zava-dehibe ho anjareo mpisehatra amin'ny fitaterana sy lojistika. Ny fagnatsarana ny fandaminana sy ny fikoriana ny fifamoivoizana dia hitondra tombontsoa ho an'olo jiaby. Zavatra lehibe dia lehibe ho anay mpitatitra ny fananana parking. Afaka matory milamina tsara zay manao repos tsy mitebiteby zay amin'ny asan'ny jiolahy. Forma tsara zay salama tsara aveo manao ny voyage tonga soma tsara zay amin'ny asanay. Sotra betsaka be spot. Amin'ny an'le parking vaovao fa tena milamina zay manana parking. Ny zava-misy amin'ny vavahadin'ny port amizao dia ny embouteillage. Mitohana be zany le embouteillage amintsika eto. Dia ny problème an'izay zany avy amin'ny resaka parking. Solution mety zany dia ny fanamboarany port sec 3 zany hoe anamboarana parking. Amizay le camion avy any amin'ny port sec 3 dia vita taratasy gate pass avy any tonga dia miditra aty anaty port ankalalana tsara satria fa tsy milahatra tsy mitohana zany le embouteillage. En plus n'izay mbola nampina ny digitalisation manamevana kokoa zany mampalakilaky kokoa amin'ny fikarakarana an'le taratasy. Ty tetikasa ty dia manana ny anjarany amin'ny fagnomagnana ny hoavin'ny firenena malagasy. Agnampy amin'ny fampandrosoana radio-kariagna, ny famorona asa ary ny fagnatsarana ny kalitaon'ny tolotro izy. Satria ny fampandrosoana dia tsy vokatry ny foto-drafitrasa raiky fa vokatry ny fiaragna miasa, ny vina sy ny finiavana agnorona ny hoavy miaraka.